Faly miarahaba antsika rehetrarehetra ny tahaka Alain Tsekov. Reo moa zany Tsekov eto misy anahy dia misy any Tsekov zay ny vahinin'ny mozika n'aiza n'aiza androany. Dia hiresaka kely momba ny ity toerana ity tsika, toerana mahafinaritra Doany Trimifolo alina izy ity. Iza moa Trimifolo alina dia ahoana mombamomba anazy ho resahako eto daholo zany fa aza maika fa raha ohatra amin'ny farany i Trimifolo alina tovolahy avy any Betsileo izy fa valivotaka teny Anosy teny zany izy niasa tany sy ny rehetrarehetra. Inona nampahatonga an'ilay Doany Trimifolo alina? Raha araka ny tantara sy ny lovan-tsofina izay resy fantatra aloha hatreto dia ny nampahatonga ny Doany Trimifolo alina dia toy izao. Nisy any mpanjaka Andriamasina Valina izay tsisy vina amintsika moa Andriamasina Valina mpanjaka izay nanana zanaka anankefatra. Rehefa tsy afaka nanjaka intsony izy dia tokony nampita sy nizara ny fanjakana ho an'ny zanany anankefatra nefa izy ireo niady. Izany hoe niady hitondra rery ny fanjakana zany izy anankefatra ireo. Dia tsy neken'ny mpanjaka moa ilay izy hoe tsy afaka atao izany hoe miady seza amin'ny fanjakana zany tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy mety mihitsy izany hoe olona hitondra ny fanjakana dia miady. Dia inona no natao naka hevitra tany amin'ny dadabe zany, naka hevitra tany amin'ny mpanjaka lehibe izy tany amin'ny Andriambelomasina hoe inona ny zavatra tokony atao satria tsy maintsy hoe noentin'ny Andriambelomasina zany ny fanjakana aloha. Dia i Andriambelomasina nanome hevitra hoe hikarakara fety lehibe zany, ohatran'ny hoe lanonana lehibe teny Marovado teny Ambohidratrimo. Dia inona no natao tao anatin'ilay fety lehibe izay ho karakaraina? Naka tany mpanjaka Andriambelomasina tany natao zany ohatran'ny hoe tany napetraka teo amin'ilay fety be zany dia nampiana hanimpitoloha teo, nampiana vatosoa, nampiana volamena, nampiana volafotsy. Dia izay olona miditra tao amin'ilay fety zany ka maharay an'ilay tany dia iny no hosorana ho mpanjaka. Izany hoe ny olona rehetrarehetra nefa niditra tao amin'io fety io tonga dia tany amin'ilay sakafo ampitoloha daholo, tany amin'ilay volafotsy, tany amin'ilay vatosoa sy tany amin'ilay volamena daholo. Fa i Andrianampoinimerina irery ihany nandray an'ilay tany. Dia nefa ny fanarahan'ny Andriambelomasina sy ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra hoe izay maharay an'ilay tany no mitondra ny fanjakana. Dia rehefa tao anatin'izay moa hoe naharay an'ilay tany Andrianampoinimerina dia izy no nosorana ho mpanjaka zany. Kanefa tsy miverina amin'ny asiny ny fanjakana raha tsy misy ny sorona izay ho atao eto amin'ny firenena. Eto moa zany eto amin'ny hipetrahako eto raha mijery miankan-drefana kely tsika dia mahatazana ny anaty rova izay nanaovana ny sorona ny Trimifolo alina.